Asan'Andriamanitra, asan'ny fanan'Andriamanitra izay mitoetra ao anatiko sy ao anatinao, izay tempoly ahafahany manjaka sy manapaka. Nandritra ny fotoana maromaro dia noresahantsika teto fa vokatra izany. Tsy isika zany no mamokatra, fa ny fitoeran'ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika dia ahafahan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fanahiny mamokatra ny vokatry ny fanahy. Raha mamerina kely isika ny zavatra efa voambara dia ao amin'ny Jaona 4:7-7 hoe ny fanahin'ny famarinana zay tsy azo zao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany. Io zany ilay manamafy fa finoana no iorenan'ny fanekentsika ny asan'Andriamanitra. Ianareo kosa ozy mahafantatra satria mitoetra ao anatinareo izy, mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Ny fanandramana zay efa hitantsika dia tiana raha hitombo hatrany zany. Ny Galatiana 5:5 zay miresaka ny amin'ny vokatry ny fanahy dia mitanisa izy voalohany ao le hoe ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, famarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Hojerentsika manokana ny hoe fiadanana amin'ny asa na ny marimarina kokoa amin'ny mahavokatry ny fanan'Andriamanitra azy. Malasa saina tokoa satria misy mpandinika mametraka tsara ny hoe mahasamihafa, zany hoe misy tsipika miavaka tsara ny mahasamihafa ny hoe fahatsapana fahasambarana sy fahatsapana fiadanana. Na de fahasamihafa aza lay teny izay amaritana azy ireo dia marina tokoa zany satria ny fahasambarana dia vokatry ny zavatra avy ety ivelany. Zay zany ny fomba nazavany lay mpandinika nanazava azy io hoe vokatry ny zavatra mahasoa sy mahafinaritra tsapa avy aty ivelany amin'ny alalan'ny hoe retsika zany, mety hoe ny maso, mety hoe inona koa ny hoditra sy ny sisa, ireo retsika zany dia mahatsiaro ohatran'ny hoe sambatsambatra ny olona iray. Ny fiadanana kosa hoy izy dia tonga de avy ao anaty ka tsy voafehy na voabaiko ny zavatra manodidina ety ivelany. Tsy fantatro ny alaliny ny fahatsapantsika n'izany atao hoe fanazavana izany, fa raha ny fanandramana tian'Andriamanitra iainan'ny zanany dia izaso ianao zany dia ny mba hananantsika fiadanana ka vokatra avy amin'ny asan'Andriamanitra, asan'ny fanan'Andriamanitra, fa tsy hoe fiandrasana ny sehoan-javatra ty ivelany. Zao mantsy no zavatra misy. Azo atao tsara ny hitady fahasambarana amin'ny alalan'ny zavatra atao. Azo atao tsara ihany koa ny mitady fahasambarana amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika hoe ivelany arak'ilay fanazavana izay nentina teo aloha. Fa eto izao no voambara ao amin'ny Jaona 4:7-7. Raha atomboka eo amin'ny 5:20 ara izany de Jesosy Kristy no miteny manao hoe fanimpananatra de ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra, ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay lazaiko taminareo. De toy izany hoe fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Misy asan'Andriamanitra izay nambara tao amin'ny Jesosy Kristy. Ny fanan'Andriamanitra no miasa
mialoha lalana any am-posy ao an-tsaina ka mahatonga antsika anaiky ny fiadanan'Andriamanitra avy amin'i Jesosy Kristy, ary no ny asan'ny fanan'Andriamanitra de manjary vokatra eo amin'ny fiainana izany, fa tsy hoe zavatra mibaiko avy aty ivelany. Andeha ataontsika raisina amin'ny fanazavana misimisy kokoa manao hoe na de misy toe-javatra izay toa tsy mahasambatra aza aty ivelany, fa satria izaho sy ianao manana ny fiadanam-po izay avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka ny fanahy mihitsy no manao izany ho toy ny vokatra, satria asany ny mampahomby an'izany fiadanana izany eo amin'ny fo sy eo amin'ny saina, dia tsy baikony ny zavatra avy aty ivelany zany. Io fiadanana io mantsy de fiadanana voasedra, ary tsy fiadanana izay atao hoe noforoniny maha olombelona, fa fiadanana maharitra, tsy mandalo ihany koa zany, fa manana ny toerany, satria Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny mihitsy no efa mamolavola izany mba hahatonga an'izany ho zavatra maharitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Tsy baikony ny zava-misy avy aty ivelany hoy isika teo, alefa sary an-tsaina ny hoe misy olona anankiray mitratrevatreva avy any, tonga mankeo anoloantsika, fa ny olona manana fiadanana izay vokatry ny fanahy dia maka toerana tsara ary afaka manana fifantohana, afaka mbola mandinika, tsy very ny fahaiza mandanjalanja. Raha miresaka an'izany isika eto, na ny tenako zao ara de tsy afaka ilaza hoe afaka manana an'izany amin'ny alalan'ny herin'ny tena sy ny fahaiza manao rehetra tanjantsaina fotsiny, fa mizara izany isika, fampizara ary resana zany, hoentina mbavaka ihany koa zany mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Koa sitrako indrindra ny hanonona izany vavaka zany, sitrako ihany koa ny anasanao mba hiombona afahantsika mametraka izany eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ay tsara indrindra zay any an-danitra misaotra anao zahay, satria tombontsoa no omenao anay, afaka manana ny fiadanana atolotra, nefa koa zava-misy azon'ny fananao volavolaina mba hahatonga izany ho vokatra eo amin'ny fiainana. Mampianara anay handray izany anaiky, ary aza velanao hatoky ny manofo ny maha-olombelona izay, fa aoka hino sy hitoko bebe kokoa amin'ny asanao Tompo Andriamanitra amin'ny alalan'ny fananao izay mitoetra ao anaty. Fatonona ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.